mbola ampitomboana ao anareo Manjakariva hoe riavana ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ny tenin'Andriamanitra akanafatra izao maraina izao dia izay fanovatsiny ny mpanompony teo fa voavaky tsara tokoa mikasika ny fanoharana nataon'i Jesosy Kristy amin'izay andro iverenana. Nataon'i Jesosy Kristy fanoharana ilay izy mba mitoetra ary mitoetra satria taona maro taorina navelomana raha 2000 taona dia mbola mitoetra tsara ilay teny ary azo takarina tsara ny zavatra ao aminy. Ny teny mantsy dia mety hoe amin'ny vanim-potoana anankiray izy dia azo tsara, fa rehefa amin'ny vanim-potoana hafa aoriana iny dia mety ohatrany hoe sarotra ny mandray azy. Dia nataon'i Jesosy Kristy ary ny fampianaran'i Jesosy Kristy dia saika tamin'ny fanoharana avokoa na tamin'ny zavatra misy mba hoe tsy voovan'ny andro sy ny alina izy dia mbola misy akatsika afatra mandraka ankehitriny. Ka eto dia nanao fanoharany ny amin'ny mikasika ny hoe ny andro sy ny ora iverenana, zavatra tena manahirana zany na tamin'ny andro ny ainany ohatrany misy raha mbola tsy mieritreritra koa hoe ombona amin'ny aspizan'ny petera raha tena sanatria aminao zany tsisy mbola isy eritreritra koa hoe mbola hofaty izy dia hoe mbola iverina izy. Nefa eo izy efa manao fanoharana, nataony fanoharana izy mba ahazahoan'ny olona azy amin'izany fotoana zany sy indrindrandrindra ho an'izay taranaka rehetra mifandimby teo aoriana anakatra hevitra amin'izany hoe amin'ny iverenana zany. Dia dia mamedinidinika izy ka eo ampetroany izy dia miteny hoe aoka isikina ny valahanareo ary irehetra ny jivonareo. Maneo fanehonany hoe tokony ho vonona mandrakarivo zany ny mpianany no nazy olo anampianariny tony no nilazany zany ary mitoetra amintsika mandrakarivo zany tsika mpanompo azy dia tokony ho vonona mandrakarivo arak'izany teny nataon'i Jesosy Kristy zany hoe misikina ny valahana. Satria izy miteny hoe oaka tokony toy hoe ho mpanompo mamoa ny tompony avy any fampakaram-bady. Fampakaram-bady tsy fampakaram-bady tamin'ny Jesosy mety hoe lava be dia hoe ariva alina vao miverina dia tokony hirehitra mijiro dia tokony misikina ny valahana hoe tsy tokony matory eo zany hoe zay olona le mpanompo hoe amoa azy eo fa mirehitra aloha mijiro. Tsy hoe rehefa mandondony izy dia hoe voaina avy hatrany moa Jesosy Kristy zany hoe vonona lalandavo zany, tsy hoe rehefa mandondony izy dia mbola hoe andrehitra jiro sady mijiro tamin'izany mbola tsy fantatra hoe aizany no andretanazy. Dia eo rehefa avy eo hoe misikina ny valahana ny akanjo maminy jiosy tsy fantatra fa mety ohatra hoe manahirana be zany hoe dana mbola anao zany rehetra zany. Dia Jesosy Kristy miteny hoe oka tonga dia misikina ny valahanareo dia mirehitra ny jiro zany hoe tena vonona lalandavo zany, tena vonona amin'izay amin'ny hoe amoan'ny tompony. Dia afatra mety ho raisitsika kristiana sady isika dia tena izany tokoa tsika fiangonana dia vonona lalandava. Tena nisy zavatra anankiray nataontsika tena tsara loko lalandava izy ary tena nanohina ny foko mihitsy hoe nisy rakitra natao amin'ny tobitsika ery ilafy. Dia tamin'izay tsy misy fampiomanana akory fa teto ndray mandeha mitandrina vao nanao fanentanana hoe rehefa injay hitany mpiandro fa tsy ho vita teo mpiangonana tsy no miasa dia hoentina any mitobika anao rakitra mamitoby ary rakitra tamitoby tamin'io any farany indrindra vao mitatazana. Nefa nijerena izy indray no mibetsaka indrindra dia hitana hoe tena vonona mandrakarivo ary tamin'izay tena ho tapitisariary mahery no azo tamin'izay. Dia tena hitanao hoe ny fiangonana tena vonona lalandava. Ny mandeha koa nisy fitatazana rakitra fahatelo dia adino ny tady azy
dia mandeha mitady raha tena dia hitako le tanany ankizy rehetra iny a mbola eny le rakitra tokony fahatelo any dia zany hoe tena vonona lalandalo zany ny fiangonana ary ano any zao anio fantatro fa tena vonona tsy zao mihitsy enareo tsy vonona zany aza tsy nampilazaina koa vonona mainky aloha fa dia tena fantatra ary toetra tsika mihitsy zany fa tsika dia tena hoe vonona tena ao tena hoe mirindra tsara amin'ny teny Jesosy Kristy io hoe tena aoka ho vonona lalandalo zany isika ny fanompona eo amin'ny fiainantsika manontolo satria fiainantsika manontolo dia fanompona dia izay zany tsy eto am-piangonana ihany tsika fa eo amin'ny fiainantsika manontolo dia mitoetra lalandalo zany fahavononantsika mandrakarivo zany indrindra moa fa eto amin'ny fanompona hoe fanompon'ny dekona ohatra satria ohatry hoe fanompolo zany dia tsika ohatrany hoe tena be mpaniry le hoe zany mba te hanompo eo amin'ny laran'ny dekona dia ohatry hoe malahelo be rehefa hoe tsy lahan'ny dekona nefa ny asa rehetra ana fiangonana dia hoe fanompona daholo ary tena hoe mila fahavononana daholo dia hitatsika ny asa fanompona ataontsika fa tena mila fahavononana foana raha tsy teny a hoe ampanatetena mihitsy lazaro hoe ohatrany amin'ny tansoratra ny fiangonana ohatra tena ianao zany dia tsy maintsy eo foana ianao isaky ny alahady tsy misy alahady tsy mapa eo anao hatramin'ny taona efatra amby roa arivo mitansoratra dia tena tsy ampy dia indimy angamba ny tsy teto aminy fa tsy maintsy eto foana ianao dia tsy maintsy mifandamina zany ohatrany hoe mitandina mitansoratra diary zao dia ohatrany hoe mifandamina zay hoe ny azy mampety azy le hoe tonga dia vitaina ny fitaovavahana amin'ny voalohany dia rehefa aveo dia mba malala ny andro tonga mba tiako le faharoa mba metsena ny tavoangy any fitiko mba tsy mieritreritrinina tsotra rehefa tonga andro tsy mameritretra hoe ahoana zay le any fa vita daholo dia fa rehefa ny tavoangy any andray hitan'ny olona dia hoe tsy miany ngiadekona tsy fatany hoe fa dia ny fanompona zany hoe tena tsy maintsy misy maintsy vonona lalandalo ianao dia ny olona mahatoky amin'ny fanompona koa zany dia hoe azo entiny hoe tonga dia hoe azo eterina hoe tena tsy maintsy eo izy fa tena ohatrany anahirana ihany zany hoe tena hoe tsy ho tapoka ny tany sorana na hoe tsy ho tapoka ny tanana oa zany tefa tonga tsy azo saintsainina koa zany dia amin'izany hoe fahavonona mandrakarivo zany dia naseho azo takarina amin'izany hoe zany hoe misy resaka fiambenana zany Jesosy Kristy ny ambadeny ny teny hoe sambatra izay mpanompony hita ny tompony miambina misy resaka fiambenana ary ny mpiambina dia fatatika fa zany mpiambina zany na andro na alina tena tsy matoro zany mpiambina zany izy ndrindra okireta ny jinonareo raha ala zany dia jinonareo dia fa ohatrany hoe efa misakana kely ny vatoriny hoe misitona ny valana tokony hoe tsy eritreritra ny hoe tsotra atoro zany dia ny fiambinana ohatra zany dia mampatsiary ny fampianaran'ny mpitandrina Rabemanary mpitandrina fa rehefa mahita an'ireny ohatra hoe zay fito koa zany nampanao izy ty hoe raha vao misy toko hoe mazaka dia alefa sy mihira fa sao dia nany iasany devoly eo raha tsy mihira zany dia mitandrina Rabemanary amin'ny teny hoe mihira mpivavahana izy dia aoka tsy atao ohatra hoe mandeha voyage mandeha fiara lavitra dia hoe atao fanalalalana fotsiny mba tsy atoritory ianao na ohatran'izany fa tena hoe mba atao fidiranan'Andriamanitra fa tsy ho ampiasanao amin'izany dia raha ny fidiranan'Andriamanitra zany dia tena hoe ny hira fidiran'Andriamanitra dia atao fidirana tokoa fa tsy atao hoe isakana zany hoe tsakan'isany devoly na hoe tsy atoriny fa tena atao fidiran'Andriamanitra tokoa dia manafatra ny tombo hoe aoka zany mpiambina zany tsy matoro mihitsy zany fa vonona lalandalo matsiaro mpamorona anankiray
Tomasy Edison ny anarany, izy namorona ny ampoule, dia tafiditra miasa tao amin'ny gara anankiray izy, dia izy nampiasa amin'ny gara eo miambina amin'ny alina le écueur manitsy ny lalan'ny andro dia hoe tsy maintsy matoro mihitsy zany mba hampidrodozy zany. Dia ny lehibe ny teny taminy hoe mba afantarako hoe tena tsy matoro tokoa isia dia andefa sy ny alina isaky ny fiapakadiny. Dia gaga be le lehibe tena tsy miraky mihitsy amin'ny segondra hoe ohatran'hoe afaka telopolo segondra dia mandeha le signal. Dia valina tena miasa mafy le Tomasy Edison. Dia nanitsaikitsaika nakany aminy le lehibe dia mijery io Tomasy Edison fa tena matory tsara dia miady dia gaga le lehibe no mahita hoe misy ka izy mpamorona zavatra izy nanamboatra militairiste misy lehibe dia koa dia isaky ny fiapakadiny zany dia mikikita le lehibe le militaire dia mandefa le signal dia hoe lehibe le andansy anotorakafa mamorona zavatra fa zay dia fa hoe tsy fa ny mpiaminy zany dia tena tsy matory tsy milalao fa tena vonona mandakarivo ary zany toetra izany dia toetra tokony ary efa ananantsika fiangonana ananantsika fiangonana zany ary ananantsika eo amin'ny fiainatsika andavanandro zany matoa ananantsika ty am-piangonana zany dia izay keo no entsitsika eo amin'ny fiainana andavanandro ary tena mampety atsika zany fa afatry Jesosy Kristy. Ary Jesosy Kristy rehefa manao fampianarana rehefa mampanao zavatra toy izany dia ameny Jesosy Kristy ny zavatra iainana izany na zavatra antanterahana zany. Teo izy manafatra ambany hoe miambena fa tsy fantatra reo na ny ora na ny fotoana evy dia miambena dia entsika tenenina foana zany mpitoro tena nany hoe miambena ianareo fa hoe ahoana raha no anatanterahana an'izany ahoana no iainana an'izany. Dia Jesosy Kristy teto dia efa teny izy hoe aoka isikina ny valahanareo aoka irehetra ny jironareo atao ny zavatra ataonao zany sy ny zavatra iainanao ny zavatra isainanao dia ataonao mifanandrify amin'izay zavatra hoatrehana. Tsika zao hoe manarika ny alahady ny mpitandrina dia tena hoe fety lehibe zany dia misy zavatra mifanandrify amin'izany ataotsika misy ny zavatra lefanomanytsika dia ny hira amin'izany tena hoe hira fiderana sy hoe mameo hafarina fa raha zao hoe ohatra no misy hoe hira tena tsy mba hira mikasika ny hoe fanaovana veloma fara so natao eto raha tena fa atao zany ny fiainana ny hoe fiambena zany dia ny zavatra ataonao dia tena hoe mifanandrify amin'izay zavatra hoatrehana. Dia eo amin'ny fiainana manontolo dia tokony izay no zavatra tsotra indrindra hoe iainatsika amin'izany hoe fiambenan'izany dia ny fandrindrana ny fiainatsika hifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Dia raha vao izay no ataotsika dia mahatanteraka ny fiambenana tenenin' Jesosy Kristy isika satria izy efa nanome ohatran'ny hoe nanome sopapa kely zany izy eo hoe aoka isika navalanareo atao zavatra mifanandrify amin'ny zavatra isy zany ny fihetsika dia tsika koa sarotao atsika ny hoe eritreritra hoe ahoana no mampifanandrify ny fihetsika io amin'ny zavatra hoatrehika eto fa aleo atao mifandrindra mandrakariva amin'ny ten'Andriamanitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny fisainatsika ny fitenintsika ny fieritrerittsika dia ho hitatsika fa ahatanteraka ny fiambenana natao nolazain'i Jesosy Kristy isika. Betsaka ny zavatra hoe azo iainan'izany nahatsiaro ny tenin'ny pasteur Ravelzona zay tena hoe
tena nampahatariny zany a tsy tenin'Andriamanitra fa tena hita hoe mifandrindra amin'ity tenin'Andriamanitra ety hoy pasteur Raveljon hoe Andriamanitra dia vonona mandrakariva ary afaka miasa mandrakariva fa matetika izy toa miandry ny fahavononan'ny olona ny fahazoton'ny olona anankiray vao miroso manatanteraka ny zavatra anataranao dia tena mitovy afaka mifandrindra amin'ity tontolona masina ity zany hoe Jesosy Kristy ny teny hoe aoka isika navolahnareo miembeny nareo fa rehefa avy eo Jesosy Kristy dia tsy olona miasa jambara fotsiny nareo fa hipetraka ny tonga ny mpanompo dia le mpanompo indray no lasa hoe misikiny dia mikarakara le mpanompo ny zavatra tena mivadika mihitsy zany tsy aty amintsika no tanana zany ty amin'izao tontolo zao fa zay nafaran'ny Jesosy Kristy dia jereo fa izay tenin'ny pasteur Raveljon zay hoe toa miandry ny fahavononan'ny olona aloha Andriamanitra zay tena hoe miasa dia mitovy amin'ny eto hoe rehefa misikina ianao dia misy fahavononana zany ao aminao tena manampy anao tokoa Andriamanitra hiatrika ny zavatra rehetra dia Jesosy tsy mba mandainga tsy hainy zany mandainga zany fa dia io izy tena laza hoe tena le izy tompo indray mipetraka isikina dia tena tompo lehibe ho antsika mihitsy zany fa natoinona eto zavatra mitranga eo amin'ny fiainantsika dia aza matahotra mihitsy isika rehefa hoe avy nampifandrindra ny fiainantsika ny fisainantsika ny fitenitsika amin'ny tenin'Andriamanitra fa hitan'Andriamanitra tokoa zany ary hitantsika fa hoe misikiny mivonona naraka azy dia izy ihany no mipetraka indray ianao indray nasaony mipetraka ary izy manoko anao ka natoinona eny zavatra mitrano eo amin'ny fiainanao dia aza matahotra mihitsy ianao tena ohatra fitevitry foana zany ohatrany hoe ataon'olona hoe manao litany isaky mampahelona tsy maintsy tena aza matahotra mihitsy ianao na inona enti-javatra mitranga eo amin'ny fiainanao fa Jesosy Kristy ihany no mandamina izany rehefa avy mampifanaraka ny fisainanao ny fiteninao ny asa ataonao rehetra amin'ny tenin'Andriamanitra ianao mahatsiaro an'ilay reny martyra dia hoe ho azera-dikam-pamarinana dia mbola hoe alainy dia mbola koroany be voly any izy hoe efa hoe ho azera eo dia efa karazarazy eo dia koa dia mbola manontany any le mpanjera hoe indrosy paramindrosy zany dia hoe apakany dia nen'le matonakare zay hoe tapoaina nitadinao fa mahero amin'ny Jesosy Kristy ahy natoinona zany zavatra mitra tena avo ane le mpamatsy enomaka tena ohatrany matehitena hoe alao veranga Jesosy dia afaka eto aloha fa tena rehefa avy eo mibebaka ihany tena tsy zany nataon'le fa natoinona zavatra mitranga eo amin'ny fiainana dia tena hoe lay mampifanaraka mampifandrindra ny fisainany atany fisainany lalina indrindra zany tsy ny hoe zavatra ataony tsony satria izy efa mifatsy tao fa ny fisainany lalina dia efa ataony mifandrindra amin'ny Jesosy Kristy hoe tena hoe aza dia aoka tokatra amin'ny fahafatesana ka sakonahatra fiainana dia tena fata tena tsy manana fisasasanana koa izy na kely rehefa fatany mihitsy hoe vao tapakeo itadyo dia tonga dia efa mahita an'i Jesosy Kristy inona koa ny indosiko aminao zavatra tsy azo avitahina akory zany zavatra tena hoe io ndray le hoe repera roa samy hafa tika mathématicienne malala hoe ny zavatra ao anaty zavatra azo avitahina dia anaty repera mitovy ihany fa tsy repera anankiray hoe R1 misy vecteur anankiray dia aty amin'ny R2 dia vecteur R2 na avitahinao ny vecteur R1 tsy mety dia eo zany zavatra tsy azo avitahina akory ndray zavatra zay fiainana mandaly kely tsy ny hoe fiainana mandrakizay le kotrany tsy azo avitahina mihitsy zany dia aloany dia mapety amin'ny lay martyra mihitsy ny hoe tsy tapao any ny tadinao ampifandraisako fa Jesosy Kristy efa nanome toka
fa azo nysaky nahatra fiainana raha matoky hatramin'ny fahafatesana dia izay a fahaizana manindrindra ny fiainatsika ny fitenitsika ny fisainatsika lalina indrindra amin'ny tenin'Andriamanitra izay dia azahoan'i Jesosy Kristy manampy atsika ary tena hoe mandamina tanteraka ny fiainatsika. Eto dia mahatsiaro ny hiran'ny Jérôme Randi. Jérôme Randi zany arakizy namorona hira dia ho an'ny zokontsokony eo tany zokontsokony fa tsy zokony be dia mahatsiaro tsara le tenin Jérôme Randi hoe Jérôme Randi hoe tsaroko foana zany le tonjirana zay hoe hitako hoe misy tenin'Andriamanitra tena hoe mifanaraka tsara aminy ohatran'ny tenin'ny pasteur Aveljona teo hoe mifanaraka tsara amindreo Jésus hoe ary noho izany dia andao ny ray sy ny reny lehilahy ikambana amin'ny vadiny dia mofo ray any izy olo tena soratra masina zany resaka fanamatintsika teo tamin'ny Jobily teo dia tonkirany Jérôme Randi manao hoe misy milaza fa hoe nifitika ilalao ka azo isangina amin'izao fiainana izao fa rehefa tia ao am-po lay tiana dia tiana tokoa hoe misoratra misarom-boaly zay vao miaraka eo zany zao tena tsara le tenin'Andriamanitra teo zany hoe misy filaharana mihitsy hoe misoratra dia misarom-boaly zay vao miaraka eo fa tsy mifamaly dia zany zao ohatrany hoe ienanareo rakizy zany amin'ny ohatrany hoe fomba fiainana ty fiainana ty zany hoe atao mifanaraka ny tenin'Andriamanitra hatrany fomba fisainana any zany fa tsy voatery hoe tenin'Andriamanitra ary mahatsiaro ny sapatataloha kristianina hoe Kristy tokony atandroa tsy misy an'izany ny soratra masina fa tonga dia tena hoe compatible tsara ny soratra masina mihitsy zany dia izay ilay iainana ny soratra masina izay ilay iainana ny fiangenana fa rehefa matanteraka izay ianao dia tena miambina ianao ary tsy atao ohatrantsika tsy hoe hotratra ny tapoka hotratra ny tampoka ohatran'ilay mpiarina ny Thomas Edison teo hoe tratra tsy miambina ianao fa rehefa tsy miambina ianao tena mety hotratra ny fahafahambaraka tsy fiverenan'i Jesosy Kristy any fa alobe an'izay ianao dia mety hotratra ny fahafahambaraka sy fahamenarana mahatsiravy ny fironana anankiray zay dia zao ny fomba fanaony rehefa hoe misy ankizy raisina katekôminy rehefa raisina mipanga eo dia le ankizy ny raisina ihany no mitady zay hosolony hianatra katekômena dia nisy fotoana le anankiray zay nanao fanasana ny ray aman-dren'ilay ankizy katekômena dia atao nytantany dia ohatra misy hoe manapaka mofo ohatrany amin'ny mariazy reny apahana mofo dia hoe atolony ho an'ny izay olona hoe mbola tsy patay fanasana tompo hoe hitanao hoe andimby anao tena avy lay zanakana mavy na dia tany amin'ny tonton be izy nanakilakela fa tena jenjina misy le tonton be tena hoe tena tratra hoe azo amodiony eo efa lehilahy lehibe to mbola tsy natay fanasany tompo any dia hoe tena izay hoe ataovy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny fiainanao fandrindra mirindra amin'ny tenin'Andriamanitra dia tena tonga dia fiainbenana vita ho azy zany fa hitanao fa tsy ho diso zava-tsory mihitsy amin'izany ianao fa Jesosy Kristy any izy tena ny mandaza hoe hipetraka enao indray no asaon'ny mipetraka enao mpanompo no asaon'ny mipetraka rehefa avy miambina toy izany anao satria hitany miambina ianao dia asaon'ny mipetraka ianao ary izy no manompo anao izy zany miakika feno ny zavatra atrehanao ary na reny marture namoiny aindrena tena zavatra faraze manahirony hoe dorony hoe napahetina dorona teria faravohatra maro ny marture any enjehana fa le zany tena nalaza fa misy natao hoe misy tena hoe gadalava asa aitsy zany hoe gadalava zany ohatrany tsika mantsy gadalava hoe ny retangoana gadalava fa ny gadalava dia hazo lehibe atao mipetraka eto amin'ny tenda dia mitoy dia hoe dia misy gorokaka zany dia misy hoe dimy ohatra dia olona dimy zany nray dimy eo dia miaraka mitsanga le olona dimy eo miaraka mipetraka dia namatorona maninona dia ambapitombo fijaliana dia amperahanao na lehilahy na vehivavy dia samana fomba fiainana dia tena hita hoe tena zany nefa natohina na fampijaliana natao tamin'le marture reny dia tena
na ny sitrapon'Andriamanitra no nataony hoe nampifandrany amin'ny fisainany dia ny tompo ihany no mipetraka ny sitrina indray ny tompo ary izy indray a no nanompo an'ireo mpanompo indray ary azoko inona hitako nahita tantara anankiray a fa ireny marito ireny teo ampanenjena azy teo a teo nanakely teo misy anankiray natao hoe nakely olona marobe teo dia no tenenina ny hoe mivadina tsy mivadika any dia misy mahita fahitana mahita sambokalesa volamena manidina sotrana nataon'Andriamanitra afaka miafika izany fampijaliana faran'izay mahatsirarana tsy midiso natoinina ary tsy hoe manamaivana ny mety fahaserana atsika fa natoinina dia aza matahotra mihitsy fa ampifanaza miraharaha zay fahasahiranana sy zavatra manahirana eo na tsy zavatra tena ohatra hoe angatanao amin'Andriamanitra hoe ohatra tonga da tsy ho azoko ihany ty zavatra ty fa ampifanaroaniny sy teniny sy ny sitrapony fotsiny ny sainao hatrany amin'ny hevitra tao lalina indrindra fa izy no andanina ny zavatra rehetra dia alahadin'ny tandrina moa androany dia to tsy hay ny tsy iresaka ny ataon'ny mpitandrina tsy mpitandrina resaka vola fotsiny fa ny mpitandrina amin'ny fiainatsika manontolo tsy misy olona zany eo amin'ny fiainatsika ka hoe miambina atsika foana hatramin'ny andro anolorana atsika eto ka hatramin'ny fanaovana veloma farany eto fa ny mpitandrina ihany no hany manao zany hatramin'ny fanolorana anao hatramin'ny batisa anao hatramin'ny fampianarana sekoly fampianarana katekômena fanamasinana fanavadiana fanokanana odekony fanokanana dia ny hatramin'ny hoe veloma farany tena tsy misy olona ny olona ohatry hoe mpampianatra ohatra dia mety hoe tany amin'ny fanampazana fototra izy mikarakaranao dia tateorina hafa indray dia olona le ny mpitsabo ohatra dia hafa mitsabanao mbola zaza zay hafa mitsabanao fa voan'ny AVC zao fa tsy ino hoe zavatra mitoy fa ny mpitandrina ihany no eo ny mpitandrina tsy misy afa-tsy ny mpitandrina ny eo amin'ny fiainatsika mandrakarivana za zao mahatsara hoe enimpolo taona raha 25 décembre zao nanaovan'ny pasteur arabe nasolo batisa matety dia teo amin'ny pasteur arabe manahaka tao amin'ny fitianana manontolo nampianatra ny zavatra rehetra tanana ranjakavory zany no hoe anamasina ny fanavadiana sy nanokana diakôny fa tsy sisa aloha zany no manao veloma farany ty satria tsy hoe efa nakatary tamin'ny tompo zany fafantatry fahaoleny tsy hoe miteniteny hoe foana zany teny zany fa nakatary tamin'ny tompo zany hoe nangataka amin'ny toa hoe valomborokolo taona zany nanaovako ny asan'ny diakôny na tompo dia mba ngataka mba ohatran'izay ko nanaovako ny azy ohatran'izay mba faharetana anaovako ny asa malo olona dia mino fa ameny tompo zany dia zay mba nitankina nanjakavola hoe miaraka tanisy tonga teto zany nanomokana diakôna voalohany dia mino fa miarakaraka ihany zay na vodina makariara dia mbola misy zany mbola misy dimakorokolo taona zany mbola misy dobi volamena zany satria izy tsy satria zany dia eny fa hoe raha tsika mahita eny misy ro zany tsy ahitana zany am'izay izy ahitana zany hoe hitatsika hitatsika zany raha zay hoe fa raha fikiny zany zay rehetra zay dia tokony ho vonona mandrakariva isika na mivalahatsika rehetra mijeritsika ary ho ataotsika mifanaraka mandrakariva amin'ny tenin'Andriamanitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra zay fa nenotsika lalandava no tenenina lalandava teo amin'ny saintsika ny ataotsika hatrany amin'ny saintsika lalanyeny fa ho hitatsika
fa i Jesosy Kristy zay efa notompotsika tamin'izay a no isikina indray ka tonga atsika hiatrika ny zavatsara ary tsy ny eto ihany fa indrindraindrindra ny any akoatra zay a lehibe indrindra dia ao an'Andriamanitra eny ny voninahitra. Amen.